Faly miarabantsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahale akory ge akory li akory kwa akory rehiragnitra akory izy io raha ny zavatra ho zaraintsika androany moa dia ny mahakasiky ny zato andro izay nitantanan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelin'ny firenena amin'ny fepotao ampiasany faharoa ity no bosibosy na ho fakafakana ary ho zaraintsika eto. Ary misy manko fanehoana ireo asa vitan'ny ministera tsirairay avy tao anatin'ny zato andro izay. Dia ho zaraina amintsika eto manko nitaritra amin'ny alalan'ny horonan-tsary fohy isaky ny ministera mandritra ny andro vitsivitsy izay ny tantanan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina zany. Ary hitantsika fa hoe namokatra nisy vokany ve ary nisy zavatra niova ve tao anatin'ny zato andro izay. Hitantsika zao ny horonan-tsary fanehoan-kevitra izay asa vita ny ministeran'ny filohan'inday tao anatin'ny zato andro zay. Ministeran'ny fiarovam-pirenena moa ve nisy fandriam-pahalemana tena izy tia manko misy vidéo tapatapany izay rahantsika zay. Ary ho hitantsika fa hoe niasa tokoa ve nisy fandriam-pahalemana ve manerana ny nosy tsy ho tenentsika tsony manko ireo halatra omby famonon'olona fanolanana izay mirongatra tsy izay mirongatra zay tena manerana ny nosy. Ary misy vidéo ty tapatapany kely makasika an'izay. Ny fantoka tamin'ny fampianana ny tany sy fandriam-pahalemana ny zato andro ny ministera amin'ny folo andahy tafaverina ny fitokisan'ny vahoaka ny tafika malagasy manomboka mirona amin'ny seha-piariana ara toekarena ny mponina ifotony rehefa natsapa fa manomboka mahazo laka ny fandriam-pahalemana. Rehefa tonga maramila tena lamina zahay tafavoaka ny valany omby a tsisy very zany fa taloha mifatotra rahalaina dia tena mitombo tokoa ny omby ary hitantsika mazava tsara angamba ny mandalo eo amin'ny sary eo fa tena maro dia maro ary misy ahitavana tena hoe ngeza tokoa ny omby. Niakatra ihany koa ny tany fandriam-pahalemana noho ny fampiasana ilay paikady tafika manakaiky vahoaka indrindra fa ny fampitomboana isa ireo miaramila miantsehatra amin'ny asa fampandriana fahalemana tany amin'ny faritra nanjakany Asandahalo faritra mena teo aloha izay nahitana ihany koa ny ZDS 10 manerana nosy. Tsy misalasala tsony ny vahoaka manome ny angom-baovao nanamora ny asa fiarovana nazahoana vokatra tsara rafitinina 720 ny etsika nataony tafika malagasy tao anatin'ny zato andro 520 isanjato ny tanjona tratra ny 970 ny alatromby 470 isanjato no mitafaverina amin'ny tompony dahalo 520 ny tratra ary basy 420 no azo. Miroso amin'ny fampiasana fitaovana moderna ihany koa ny tafika toy izany ny numerika sy arakajy mirindra anatrarana an'ilay vy na tafika moderna. Anisan'izany ny fanampiana fitaovana famokarabalafotsy 7.20 mm ao amin'ny zinina miaramila Moramanga. Tsy mividy bala 7.20 mm ny velantsony isika manomboka izao. Ny fampiasana fitaovana numerika misy ny logiciel fanaraha-maso ny fivezivezeny fitaovam-piadiana sy ny bala. Faripiarovana sy filaminana 30 no efa mampiasa an'izany amin'izao fotoana izao. Nampitomboana ny fidinana ifotony ho an'ny ministra tompon'andraikitra manome toromarika entitra hitandrona ny fitohizan'ny filaminana mba hanatrarana trany ny fanamby tafika malagasy manakaiky vahoaka ary Madagasikara sy vahoaka kosa ho lavitry ny tsy fandriam-pahalemana. Ankoatrany ady amin'ny Asandahalo anefa mitsinjo ny mahaolona eo vilany vahoaka andavanandro ihany koa ny ministera amin'ny folo andahy izay nanome tohana ara-pahasalamana tamin'ny faritra roa teto Madagasikara nahatratra 720 isa ireo olona voatsabo maimaim-poana ary mbola itoyany amin'ny faritra hafa. Ito toy izany ihany koa ny fampandriana fahalemana manakaiky vahoaka satria tsy maintsy manjaka ny filaminana araka ny tanjona Madagasikara sy ny vahoaka lavitry ny tsy fandriam-pahalemana. Ny zato andro izay ity manko misy vidéo ihany koa tapatapany izay arahantsika. Zay vao miverina amintsika amin'ny tany.
izany no baiko nomen'ny filohan'ny repoblika manoloana ireo mafiampangalatra tany dia nofoanana ireo titra rehetra azo tamin'ny osika ka karahatany ray tapitrisa mahery no efa voazara raha roa tapitrisa ny tanjona titra 507 isa ihany koa no efa ampelantanany tompony ireo fangatahana anorona izay miantona hatramin'ny 14 kosa dia efa voarakitra sy andalam-pitirakirana vita tanteraka ny famaritana ireo tanin'ny Siramanosibe ary 2,500 hektara mahery no azo ajariana ao anatin'izany ny antsasa-manilan'ireo komuna eto Madagasikara kosa dia efa manana ny saritany mitambabe mirakitra ny satatany izay anampy amin'ny fisotonan'izy ireo mpampiasa vola ny fikirakirana taratasy kosa dia efa mivadika tsikelikely ho arakajy mirindra mba hanamaivana ny asa sy alana mikolikoly eo amin'ny lafiny fanajariana dia maro ireo fotodrafitrasa vita eny anivon'ny fokotany sy ny komuna izay hanatsarana ny fiainan'ny vahoaka ao anatin'izany ny lalakely borne fontaine bassin lavoir tsena trampokon'olona tobo-pahasalamana efitrano fianarana efa tafapetraka ihany koa ny rafitra fikaonandoha isam-paritra ary efa mandeha ny fampitoviana ireo fotodrafitrasa orona eny anivon'ny faritra sy ny komuna koa dia nisitraka fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana ny komuna 720 any atsimo anaovana tobo-pahasalamana trano fianarana sy fotodrafitrasa hafa maro misy afiny amin'ny fiainam-bahoaka tsy hisy komuna hoadintsonya eto Madagasikara tokolatokofavy izany no nambaran'ny filohan'ny repoblika raha ny resaka mahakasika ny fitsinjaram-pahefana fa hoe niverina amin'ny tany le tompon-tany mauvais niverina any Madagasikara nilze pars ary maro ihany koa ne ireo mbola anatin'ny miady tany amin'izao fotoana izao ity fa mbola tsisy vahaolana mauvais tena mahavaolana tokoa ity fitondrana ity nandriza vonko zany zato andro izay zay ny makasika an'iny ho jeretsika ihany koa makasika rona tsara fa nonkevitra ireo asa vita ny ministerna raha mbahiny manamafy ihany koa izy fa nanamora ireo fanaovana passeport ao anatin'ny video arahantsika eto ity Ny andro telo lehibe ankinan'ny politika ankapobeny fanjakana malagasy dia voakasika avokoa ao anatin'ny vokatra 100 andro ministera an-drarahambahiny. Andro fahatelo fitondrana tsara tatana sady amin'ny kolikoly. Natsaraina ny fahazoan'ny malagasy ampelezana amin'ny passeport. Raha embolana ny fahazoan'ny izany teo aloha, vita ao anatin'ny 2 volana izany ankehitriny no mitoromarika nomen'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Vokany mitombo volan'itra tao amin'ny kitapo-bolam-panjakana. Niakatra 1,703 euro vola tafiditra. Nampiasaina ny atao arakajy mirindra ho amin'ny fakana fotoana anaovana passeport. Hisatatra izany ny masoivo Madagasikara ao Paris ary aparitaka amin'ny masoivo hafa izany. Manampibetsaka amin'ny malagasy any ampelezana ny fomba fiasa io. Andro faharoa fampiroboroboana ny indostria sy fanodinana radio-karena. Vita sy fanaraha-piaramiasa amin'ny gouvernement sinoa nahazo vola mitetina 10,3 dolara amerikana Madagasikara ho amin'ny tetika asa fizarana zezika anomboka amin'ny fanatanterahana izany. Nisy ny fiarahana tamin'ny filohan'ny repoblika tany Turkia taorian'izany ny faha 9 sy 17 mars dia tonga nanao fitsidihana teto amintsika ireo delegasion nampampiasa vola turka. Nampahafantarina azy ireo ny manodidina ny fandraharahana sy ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Mahakasika ny andro voalohany loharan-karena fototra amin'ny mahaolona nandritra ny fihaonana tany Emirat Arabo mitambatra dia nisy fanaovan-tsy ny fifanarahana momba ny fandaharana sy fanofanana ka ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony sy tanora malagasy misy iray tapitrisa ny voakasika izany. Io fotoana io ihany koa no nanambarana fanokafana ny masoivo malagasy any an-toerana. Ankoatr'izay, nandritra ny filan-kevitra ministra ny Sadek tany Angola na fanananao adsisika ny ahafahan'ny Madagasikara mandojo kelikely ny latsakemika eo anivon'ny Sadek. Teo ihany koa ny fandraisana anjara Madagasikara tamin'ny fihaonam-be fahafito ny ranomasimbe Indiana natao tany Aostralia na ahafahana nanamafy ny fiarah-miasa amin'ireo firenena anaty ranomasimbe Indiana ho fiatrehana ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro.
Farany nandray anjara tamin'ny fihaonana tapon'ny Italia sy Afrika i Madagasikara. Io dia nahafahana nanamora ny fisitrana fiaraha-miasa maro lafy ka anisan'izany ny fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa. Izay ihany koa ny momba ny ministera raharaham-bahiny. Hitantsika eto koa ny horonan-tsary fanehoana ireo asa vita ministeran'ny toe-karena sy fitantanam-bola tao anatin'ny 100 andro izay. Ary mauvais nanao ohatrany ahoana ny toe-karena ny malagasy soto mitotongana ambany dia ambany. Ary hitantsika zao resaka sandam-bola, hitantsika zao fari-piainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny amin'ny sehatra rehetrarehetra dia miakatra ny vidim-piainana tsy hita izay aleha. Koa izay ty misy vidéo teo tapatapan'izay arahantsika izay. Abonné chaîne YouTube sika zay ary manao commentaire izay hahatsara zavatra izay.